Voici. Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika mamaraparana ny herinandro izao iarahana amin'ny gazety Courrier de Madagascar. Frank Ramarson mirabanao ihany koa eto amin'ity fandarana ho izitsika ity. Mirabantsika zany amin'izao takarivo zao ary miraba ampieno miraba nosy. Ya, ny resaka fifidianana no anisan'ny anokafantsika an'izao resadresaka zao Frank Ramarson. Aiza moa zany zao le voamera-pifidianana maleo tena na ny senity makasika an'izay fanomanana sy karakarana ny fifidianana zay. Raha fahitatsika azy aloha amin'ny totsika hoe anamanjery ireo zay totsika fetsiketsena zao tono senita amizao hoe fifanana amin'ireo totsika hoe ireo commissaires électoraux fifanana amin'le hoe voton'ireo agents électoraux ary hita zany fa mimakomana tokoa ny senita hiatrika anatao ty fifidianana ty. Raha zay moa zany ny saritsary hitatsika erin'ny gazety zay vahitsika na ny enamanjery zay hitatsika. Ny zavatra azo lazainy dolodo dia zao hoe ao anaty koa moa ny miafaran'ity fifidianana ty satria raha mbola amin'izao fotoana zao dia miresisy tokotany ny ataoko hoe confirmation mombany hoe vola etimetsika anomana ny fifidiana zany hoe mitety-bola zay voalaza fa nentina tany amin'ny firenena mikambana zay raiky amin'ny fitopolo tapitrisa dollara izy to raha tsy diso ako dia mbola tsy misy fankatoavana mihatra amin'izao. Inona no mety anto amin'izay? Zay aloha mbola tsy fantatra fa io ve dia miankina amin'ny toe-jara politika eto, io ve dia miankina amin'ny ataontsika hoe mbola manadiady aloha ireo amin'ny firenena mikambana mitomona tokoa ve le isa zay lazainy satria eo ihany koa manko ny fitsikirana zay milaza hoe be loatra le teti-bola ao nefa ny misenita milaza hoe tena tsy ampy de tsy ampy satria averina ambolohany mihitsy ny fandrisana ny olona amin'izao fotoana izao. Zany hoe ahoana zany le recensement natao teo aloha metan'izay faharoana zany dia hoe raha ohatra anatin'ny filazana teo hoe momba ny budget dia misy zany rubrique maro samihafa zay tsy maintsy tinena akaiky dia akaiky satria eo ny sensibilisation, eo ny resaka logistique, eo ny resaka transport, eo ny resaka communication ary koa zany eo ny resaka documentation zay ilaina imprimé zay ilaina amin'ity ataony hoe fandrisana ny olona zany na hoe sensibilisation ny olona hoe satria misy tsy maintsy misy fampirosina ny olona dia hifity ka eo zany nohatrany hoe mampanahany rehetra hoe raha tokotokoa ve tarany amin'ny farany volana ny famoahana ny fankatoavana samihafa ndray mantsy rehefa avy eo mbola mandeha ny totsika hoe ny pitso madinidinika eo amin'ny fahazona zay volo zay dia respectena ve le totsika hoe tato zay ny mena sy volonté politique iny hoe amin'ny valo mai dikan'izany satria anatin'ny lalàna électoral amin'ny valo octobre dia zay telatsika fidiana aloha filoha république dia tsy maintsy tongetika daholo zany satria mila enim-bolana io hoe tsy maintsy mipetraka eto ireo olona zay tay latsaka ary kakin'izay koa ahoana koa hoe le fiafarany le hoe rovina no azo amin'izy ity fa motsy ka ireo zay totsika hoe tay latsaka vidina amin'izay tsy mbola zany mbola raha lehibe zany ary tokony amo fa miankina koa amin'izay lazain'le commission zay mitamomany io sy ty resaka hoe comité de réconciliation nationale zay vonatsaranyity zany hoe fuibe fampivalam-pirenena malagasy donc eo zany no ataoko hoe mbola zava-dehibe ary ambony zany moa zany zao dia ny hoe tsy resaka tsy fandriam-pahalemana ka zay indrindra mantsy Frank Ramarson ahoana zao le resaka fifindra-monina samihafa amin'ireo any atsimo misy manko zao ahoana moa zany ansanan'ireo olona reny satria mety raha ny fokotany ataontsika tongany zany zao ny agent de recensement dia hoe ty olo ty dia mipetraka tato ity ny sosy misy azy nefa n'izy raha afaka ary volana dia ifindra-monina zany zao mbola zavatra tsy maintsy mbola jerena akaiky zao zany ary koa raha mbola mitoy io resaka ataontsika hoe asandalo sy ataontsika tsy fandriam-pahalemana io dia misy zany fiatraikany lalina dia lalina
amin'izay ataontsika hoe fisiny ty fividianana ty amin'izay valome zay. Ao anatin'izay rehetra zay Franck Lamarson manjavozavo tanteraka le mahakasika ny fitsarana lalam-panorenana sy ty le fametrahana le karazana voamera manokana isanany fividianana CES ity. Ahoana no anazavany Corée de Madagascar azy io satria ny vahoaka de fanona mihitsy amin'izy. Ny CES manko de anatin'ny feuille de route. Io zany ny tsara ataontsika hoe ny fividiana amin'ny juge électoral zany amin'ny ataontsika hoe fividiana CISO. Ny HCC nefany de tsy manaiky fa tahitaingina le CES hoe branche anatiny. Io nge zany no ataoko hoe fifanolana zay satria iza no arahana amin'ity resaka feuille de route io satria ao zay milaza fa hoe fa misy constitution zay mitsara ny tamin'ny 4e république zay milaza koa kanefany zay olona pray lalàna fa ty de lalàna fotsiny ao anatina koro ao anatin'ny zay constitution zay misy zany nisy forona fotsiny zany mba tatina ny déterminita zany ka izo no ataoko hoe manjavozavo izy ianao ary kio to misy olo amin'ny HCC nefa to anatin'le cour électoral spécial ny zavatra misy nge de le efa lany daty izy ny sasany le HCC io satria efa tamin'ny 2009 ny tsy tokony hoe isintsony tokony izy zany renouvellement nataontsika hoe membre zay misy aminy sy membre ny HCC io efa tamin'ny raiky ny 9 tany efa teo ary mahavarina fa miova hevitra foana le olo amin'ny HCC rehefa miova ny filohan'ny république zay nataoko hoe olona marionnette nge izy ireo zany sy zay flou io de arahany daholo afatsy nisy ny empêchement ny matoa Zavy Albert fa sisa de zay misy fividianana zay misy ataontsika hoe ary angatahana aminy zay misy ataontsika hoe avy angatahana aminy zay lazainy mpitondra ihany no ataonika io matoa hoe tsy mancrédible le HCC ary izy de micontesté fa ty CEST zay no mahavarina hoe angatahana ihany ny heviny momba ny CEST olo toa ny zavatra tsara fantatra nge de zao heritonzo zay nisy ny feuille de route. Mbola am'izany foana ve ny debatsika zao nefa ny afaka fito volana isy fividiana zany hoe tsy mainka mihitsy zany ireo mpanao politika tsy mainka mihitsy zany reo décideur nametraka an'le ataontsika hoe institution anatin'le feuille de route zany hoe eo zany le foibe fampihavanam-pirenena ao zany le CES ary zay nataoko hoe tsy de mandeha ambilony angambo ataontsika fa nataterana le tonjoto am'izao fotoana zao ary zay matokany hoe mamparavoravo-tanana amin'ny sasany zao mpitonjo fa zao ny mpanao politika ndray zao no ataontsika miezaka satria tonga ny fividiana tsy maintsy mikarakara tsy maintsy tokony hoe manao mobilisation an'ireo zao olona tay militant sy olona zay te fidy azy ireo zay antoko politika zay ataoko hoe manama zay eto amin'ny firenena fa maizana zany mety isy fiatraikany amin'le fividianana ve zany zay le CES sy HCC zay aoriana kely io sa le ataontsika hoe zany hoe fananganana azy ngamba aloha tsisy problème fa eo amin'le fanolanana atoriana hoe iza marina namoaka voka-pividiana any ngamba ny tokony nijerena teny zao na de fatara zay na de fatara satria mbola lazaiko anao nasa mitamatama le ataontsika hoe fanataterana le tonjoto ka mahatonga an'izao fisavorovonzao nge zay ny tena marina koa ary hitanao zany zao fa efa misy ny tsy fanipalemana na ny ambanivohitra ny tembony vohitra zao zany zao mbola manapitrozaka am'izany zao ny fidirana mpianatra mandray aman-dreny tsy manam-bola tsy anasa ndray aman-dreny ino natao zany hoe tsy afaka mpianatra ny zanany zany izy am'izao fotoana zany nefa tsy misy mijery an'izany ke ny mpitrona fanjakana ohatry zany any kio zany momba nataoko hoe fahasalamana mena de mena ny tany olona mandeha mijery dokotera mita fahasalamana any amin'ny hôpitaly nefa ny hôpitaly manara-penitra atao inauguration atao zany hoe zay ataontsika hoe dysfonctionnement zay mihitsy no mahatonga ny mivaoaka ohatrany hoe miravoravo-tanana kio mijery le tomponao politika 8 ans iaho inona ny réalité nomboka 20 octobre hoe tena hoe zay vo izy-katroka marinatsika ao anaty raha-pividiana ary 8 ans tokoa hoe tena pin'ny comité international ve tsika hoe am'fankatoavana ny teti-bolany CENI efa ndresanao teo any ny resaka sosialy Franck Lamarson eo amin'ny sehatra raisam-pirenena efa mahakasika atsika ihany efa nanao karazany antso fanairana ny teo anivon'ny sapatra rano firenena mikambana momban'ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO fa hiakatra be mihitsy zany ny vidin'ny sakafo aoriana kely eo efa fantatra hoe zany satria misy ahitany momban'ny ataontsika soja misy ahitany momban'ny vary misy ahitany zany eo amin'ny blé
varim-bazaha ary efa tany amin'ny volana ataontsika hoe jona efa nisy spéculation faly ny producteur de blé any France satria tsy naomby ny ataontsika hoe ny vokatra amin'ny varim-bazaha tany faly ny any amin'ireo tany zany zay tsy voan'izay hoe miakatra zany ny ana dia mitombo ny revenu ny paysan any aminy dia mitsika nefany zay ataoko ngamba fa tokony hoe bénéficien zay dia tsy zao amin'izao fotoana zao ary zany mahagaga satria isika zay tsy tratrinay tany isika zay ataoko hoe tokony zany nanao amélioration na semence na resaka mombany hoe atsarany varim-bazaha satria misy varim-bazaha atsarany soja misy soja ary kio nina momba ny vary dia ohatrany tao hoe besoin tsika amin'ity taona ity dia mbola misy amin'ny 180,000 tonnes eo amin'ny ataontsika hoe resaka sakafo zany hoe tsy naombo zany misy ministry ny fambolena efa heritaona amin'ny vansy-ravalomana tsy naombo zany ny politika zay ataontsika hoe momba ny tantsaha ary mahagaga fa ny filohan'ny tetezamety moa lasa ny périmètre bamamboka ny Morobiany ijeanay le hoe ahoana zany le fanitarana fambolena hoe amin'ny 5,000 hectares inona atao fa tsy zany nge ny olana fa le politique agricole mihitsy tsy misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary malelo lazan'izany satria eo amin'le vision raha manao zany zao ny irany Afrique dia manataontsika hoe ny fampiakarany ary-pirenena dia mihoatra ny ataontsika hoe 9 isan-jato sika mbola any amin'ny 0 aotra 2 isan-jato efa nisy kosa ny révolution maitso natao teto Franck Ramassana va tapaka moa na misy na tsy misy ny révolution maitso tsy nandeha le révolution maitso ny zavatra le folo taona l'hectare dia tany amin'ny république voalohany zany nandeha tsy hoe zay manko mavoatsika hoe nanao kely ngeravalomaa dia lazany ny tsara natao tsy hitako zay hoe ny tsara zay nataony aloha momba ny révolution maitso satria mbola n'importe fontsika vary mbola n'importe fontsika varim-bazaha mbola n'importe fontsika tsy tonga amin'ny autosuffisance alimentaire tsika tamin'ny androny aloha zay aloha zavatra nisy fa mety ngamba hoe nisy anatin'le fenitra le révolution maitso fa amin'izao fotoana zao vao maika zany tsy ampy le ataontsika hoe zay teknôlôjia hoe fambolena zay ary matongany satria ao ny valala manimba ny fambolena ao zany tsampy ny insecticide ao tsampy ny ataontsika ny zesika koa zany tsy dia arifomba loatra zany nampiasaina azy dia eo zany no ataoko hoe tokony mba eritseritra ihany zany reo zay hoe mpitrona fanjakana hoe politika inkibo izy raha mipusty fa ngamba nisy natsara azy tamin'ny andro zay fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia betsaka ireo tany eto Madagasikara betsaka mponina zay tsy mihina ataontsika hoe amin'izay sakafo tiano amin'ny taille hoe conforme zany norme internationale zay isoranao Franck Ramassana teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao sotanao sinetra misaotra koa zany amin'ny mpieno zay naharitra mino tsika mandrapitafo amin'ny fotoanantsika manaraka andray tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina